Zany teny fikasan'Andriamanitra zany a dia lasa tanjon'ny Abrahama koa teo amin'ny fiainany hoe atanteraka an'izany tenin'Andriamanitra zany a dia tsy maintsy manan-janaka izy, tsy maintsy manana anaka i Abrahama, zay vao azo tanterahana ary mazava ho azy zany a fa tena nirinin'ny Abrahama fatratra ny ahazo zanaka ary ny vadiny anefa omba tsy miteraka ny vadiny dia eo mipetraka ny fanontaniana hoe niandry firy taona i Abrahama vao nahazo an'le zanany nazan'izy 25 ans 75 ans izy nahazo an'le teny fikasana toko faharoa andiny fahaefatra jereo hoe andiny fahaefatra toko faharoa vakily izy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny fahaefatra azafady 75 ans dia firy taona izy nahazo an'le 21:5 raika amby roa chapitre 21 verset 5 ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Feno 100 taona izy araka an'io voilà zay ary efa 100 taona i Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany zany hoe efa niandry 25 taona zany i Abrahama vao tanteraka ilay teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy. Dia zao ny problème hoe nanahoana niadina hatrehan'i Abrahama tao anatin'izay 25 taona zay nanomezany an'le teny fikasana. Maly nisy toriteny enoky tamin'ny YouTube dia ozy le olona hoe manao fitoroana volombelona izy mahazava amiko zao izy fa rehefa Andriamanitra mipromettre zavatra hoe ho azonao io dia mety 30 taona na 40 taona ny dikan'izay le hoe andraso kely zay fa mila manana finoana, mila faharitana. I Abrahama zany tao anatin'io 25 taona io dia nisy ady sy tebiteby teo amin'ny fiainana, tena hoe roviny izy ny azo zaza, tena zavatra nindrasany mafy mihitsy ary arakaraky ny naelan'ilay fahatongavan'ilay teny fikasana nohatran'ny nampiozongozona ny finoan'ny izy mivady fa talohan'izay le fiozongozona ny zareo zay dia zavatra tsapa dia zao hoe vao niala avy tao arana toerana misy azy fotsiny Abrahama dia efa nanomboka ny preuve hoe ho any Egypte zareo dia tsara tarehy be Sara dia natahotra Abrahama hoe vonoandro zalaza raha hoe fantany vadiko ianao fa lao atao hoe anabaviko ianao tsy dia mandanga tanteraka izy satria karazana kozinina ihany Sara dia misy ny epizodin'ny Abimeleka
dia misy ny atao hoe faratampony a amin'izay épreuve nandalovan'izy mivady zay ny amin'ny agara i Sara teny efa masaka tao am-pony mihitsy hoe mila manan-janaka i Abrahama dia hoe io agara alaivo vomay miteraka épreuve be koa le izy satria ny Sara no ny efa niova statut niova saka hoe tsy andeha vavy mitsony izy ny statut am'izao fa renin-janaky i Abrahama dia lasa nareare niavinavina ary nanana fijery ratsy amin'ny Sara tena teraka épreuve be tao amin'ny Sara l izy ary dia nyroahana i agara no zany antony zany fa io le miandro io dia anisan'ny fanofanan'Andriamanitra ny Abrahama kaiky izy mba atonga azy iorina tanteraka amin'Andriamanitra ny finoany lay faelana lay tsy fahatongavany zavatra ampanantenen'Andriamanitra avy hatrany dia mampianatra azy aloha hoe fanomezany ity fa tsy avy aminy tsy avy amin'ny herina ny fahendreny fa fanomezan'Andriamanitra azy mamaim-poana lay faelany fahatongavan'lay fikasana koa dia zao hoe Sara zay efa momba efa amin'ny lafiny scientifika tsy hiteraka intsony dia hiteraka ihany mampiseho an'ny Abrahama koa mihery n'Andriamanitra sy ny famarinany fanatanterahany zay teny nataony ary misy boky anankiray zay manao hoe ny fanamboaran'ny olona sampy fanamboarana sampy ao anatin'ny fon'ny olona ny fampidirana ataony dia zao hoe ny tamin'ny andro taloha dia ny sampy dia hita mazava hoe io ny statut ataony tsy mahafantatra an' Jesosy zay ametrahany ny finoany sy ny fanantenany ny sampy dia ankatoaviny ny olona ary andanian'ny olona ny fotoanany fa ny fanamboarana sampy ozy izy amin'izao fotoana izao dia zay zavatra irina fatratra irin'le olona fatratra zay endrasany mba ho tanteraka eo amin'ny fiainany dia lasa any ny fony sy ny fanahiny ary ohatran'izany ohatrany hoe mila zaza mila zanaka dia miandry an'izay mivavaka mitady an'izay mba azo zaza izay ary rehefa tonga lay zaza dia zao hoe lasa sampy tanteraka iny zaza iny tena lasa any daholo ny fon'lay reny ary le reny na le ray zany ary lasa manompo an'in'lay zaza indray izy misy namanay mopera taloha
de rehefa niala mopera izy a tsy hoe niala mopera no nanambadiny fa efa nahita zavatra tsy miady tao amin'ny ny namopera azy izy de nijanona ary lasa tsy nientsona izy nandritry ny fotoana mahatratra de fanina tamina mpanompon'andriamanitra de lasa nanaika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy de nanao teolozia indray rehefa navita ny teolozia protestante izy ka hoe andeha hanao fianarana ambonimbony kokoa de tao vo hita hoe aile diplôma efa azony taloha hoe efa ahafahany nanao an'le fianarana fa ataon'andriamanitra nandalo tam'le namerina teolozia indray izy fa zao le rangahy io a nanambady izy de niteraka tena zany no tena tsisy mahazo miditra amin'ny efitrano misy an'le zaza tena lasa tena any amin'iny zaza iny a ny fony a lasa ohatran'ny hoe niadore an'le zanany lahy izy ary zany a fanontaniana mipetraka zany amin'ny Abrahama kasika ny Abrahama ary ho antsika zay antsoin'andriamanitra anompo azy hoe ireo atao hoe fandavantenan'ny Abrahama reo ireo lay fiafiny isan-karazany nataony a de no Andriamanitra de sa no lay zaza hoe niandry n'io zaza io izy